Mivina toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady voalohan'ny volana desambra amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy faharoan'ny volana desambra amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana raha ny toetry ny andro eny an-dranomasina fa na izany na izany dia somary mazivana ny tsiotatsimo ho an'ny morontsiraky ny faritry melaky, ny faritry menabe ary ny faritra atsimandrefana izay mety miteraka alon-drano hatrany amin'ny 2 metatra indrindra eo anelanelan'ny morondava ka hatrany morombe. Manoloan'izay dia entana hatrany aloha ny mponina zany mba hitandrina amin'ny fampiasana ny ranomasina indrindra ireo fitaovana mety madinika ka tsy azakan'izay alon-drano izay. Ho an'ny morontsiraka anan'i Madagasikara ary tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy andrahoana amin'ny sotoko mety arahina orana tandrivilaona vitsy indraindray ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho sivoka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2.5 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Amanoro anora tandrivilaona vitsy ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany any atsimony Toamasina ny atoandro ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny fitsoky rivotra ho an'ny morontsiraka rehetra any amin'ny farany teloptaona ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro anoro ny tandrivindraona ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa izany any amin'ny farany teloptaona ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena kosa indray ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be na ahery ny ranomasina ka ny haavon'ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Misy ny alon-drano avy any atsimo. Ho an'ny morontsiraka Andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa andrahoana vitsy ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Hatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray ny tolakandro. Ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 metatra. Misy ny alon-drano avy any atsimo. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Hatratra 50 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo. Anonja be ny ranomasina ahery any amin'ny tapany atsimo noho ny alon-drano avy any atsimo. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 metatra izay mety hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra any atsimon'ny morondava. Ho an'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava Norambaratra ary ho avy atsimo atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Hatratra 12 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 8.5 ka hatramin'ny 1 metatra. Hatratra 2 metatra indraindray any anaty Norambaratra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby Norambaratra ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 8.5 ka hatramin'ny 1 metatra. Hatratra 2 metatra indraindray any anaty Norambaratra.